Amin'ireo hetsika samihafa izay nisongadina tamin'ny ity faraparany herinandro ity kosa ary mifarana androany alina moa ny hetsika natao hanomezan-danja ny fikojakojana ny endrika amam-bika sy ny fandraika amin'izay rehetra dia ny hetsika Serenissime izany azo lazaina fa fahombiazana tokoa moa no azy tao anatin'ity andiany voalohany ity. Nahasarika mpitsidika maro indrindra fa ny vehivavy ny hetsika Serenissime izay nanomboka omaly ary mifarana anio alina etsy amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton. Hita teto avokoa ireo matianina amin'ny fikojakojana ny endrika amam-bika sy ny haingo maro isan-karazany. Anisan'ny lamaody tato ato ny haingo manokana atao amin'io ary dia nahitana ireo efa zadra raha amin'izany teto, na ihany koa ireny lentille fantaisie ireny izay mahasarika ny maro. Samy nanana ny tolotra manokana sy ny fihenam-bidy atolotra ho an'ny mpitsidika avokoa ireo mpandray anjara tsirairay avy. Ireo mpikarakara dia afa-po ary mampanantena ny tsaratsara kokoa amin'ny andiany faharoa amin'ny hetsika Serenissime. Manarina zany c'est le ministre raha ohatra ka satria à la recherche de perfection zay foana moantsika amin'ny resaka organisation de zay zany momba ny salon ty fa dia natena fa namaly ny etaetan'ireo olona zany zay tonga nitsidika n'ity salon ity nandritra an'le 2 jours. Mbola misy moa mazava ho azy ihany koa ny soirée make-up zay mamarana an'le soirée any amin'ny toit de Tana izy musicale miaraka amin'ny Madajaz Sandrine Razofetra zay arahana défilé hairstyle and make-up by Andro Tsakakely dia ho farana amin'ny cocktail le izy zany. Zay zany no clôturé an'le salon. Anisan'ny nanamarika ny tapakandro maraina teo ny filatrony izay nampiseho ny heva ny zava-bitany ary dia nahasarika ny maro ny fahaizan'izany styliste izany. Raha ny loko volontany no tena fampiasany teo aloha dia miloko bebe kokoa ny collection vaovao.